Miaraba tompoko toy izao ny fitaopavaratra 20 sy 20 raha makasika ny rotsakorana dia voavinavina fa iotra amin'ny tokony ho izy ny any amin'ny tendrony avaratry ny nosy any amin'ny volana oktobra sy novambra 20 ny any amin'ny volana desambra 20 ka hatramin'ny volana febroary 20 dia iotra amin'ny tokony ho izy any koa ny rotsakorana ny any Atsimandrefana, Iorombe sy Hato-Matsiatra amin'ny fotoana io ihany koa dia tsy ho ampy ny rotsakorana ny amin'ny faritra maro ny any avaratra andrefan'ny nosy. Amin'ny marsa sy aprily kosa dia iotra amin'ny tokony ho izy ny any Menabe sy Atsimandrefana. Misy ireo faritra izay mahazo fampitandremana fabetsahan'ny rotsakorana ny any amin'ny volana desambra zao dia ny any Atsimandrefana, Iorombe, Hato-Matsiatra, Androy sy Anosy. Ny volana janoary kosa dia ny any Atsimandrefana, Menabe, Iorombe ary Anosy. Ary amin'ny volana martsa ny eto Antananarivo ny any Mahajanga, Menabe, Diana ary Sava. Ny faritra sisa dia ho latsaka na iotra kely amin'ny tokony ho izy mandritra ny fitaopavaratra 20 sy 20 raha makasika ny maripana dia misy ireo faritra vitsy izay hiakatra kely ny maripana ao aminy ny amin'ny volana oktobra sy novambra 20 zao dia ny any atsimon'ny Madagasikara iny. Ny amin'ny volana desambra, janoary, febroary 20 dia ny any avaratry Madagasikara ary ny any amin'ny volana marsa sy aprily 20 dia ny any amin'iny avaratry andrefan'ny nosiny. Amin'ny ankapobeny dia afana mihoatra ny tokony ho izy ny maripana manerana nosy. Raha makasika ny rivo-doza kosa indray dia araka ny fivoaran'ny atmosfera sy ny ranomasina amin'izao fotoana izao dia vinavinaina atanjaka ary ifanaraka amin'ny tokony ho izy ny vanim-potoanan'ny rivo-doza 20 sy 20 eto Madagasikara ka mety hatratratra amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 ny isan'ny rivo-doza mety hiditra an-tanety averina ihany, 2 ka hatramin'ny 3 ny isan'ny rivo-doza mety hiditra tanety. Arak'izany ary dia entanina ny tsirairay sy ireo tompon'andraikitra isam-baratongany andray ny fepetra mifanaraka amin'izany. Aleo misoroka toy izay aran'loza.